Ari no atao hoe ijery an'ny filoham-pirenena dia ny azainahona tsy izy ny filoham-pirenena tsy maintsy jerena zay zavatra avy any aminy sy ny avy aty aminay dia ampidinao zany ny resaka na premier ministre io na koa reo membre ao anaty gouvernement fa zay dia tsy hanao fotsiny hoe tonga dia fehezina avy akany hoe anay daholo ilay izy zay dia hoan'ny firaisankina firenena tanteraka tsisy laingalainga tsisy fikafika ary mandeha amin'ny lalana malitsy ihany araky ny lalàna sorato amin'ny feo mandeha fa dia ny filohan'ny senita amin'izao fotoana izao no anisan'ny tsara toerana amin'izay hoe mety ho voatendry ho prime ministre amiko manokana zay kandida faharoa tamin'iny fifidianana filoham-pirenena iny dia ny fahitako azy ohatrany tsy dia mety loatra idirany filohan'ny senita amin'izao fotoana zao fa misy resaka hoe ny senita indray mikarakara ny fifidianana manaraloha sy ny communal dia efa ohatrany somary makandraikitra fa aminay raha resaka hoe etika sy deontologika no resahana dia angamba tokony ilaza ny filohan'ny senita amin'izao fotoana izao moa fa mbola filohan'ny senita io hoe tsy handray an'io andraikitra io aho satria sode io makotsika malagasy ny tena marahirana le hoe sode verina hoe misy fomba isorana azy hoe tamin'ny fandresena tamin'iny ay zay faharoa manarakarak' zany hiditra amin'ny fifidianantsika zao dia raha premier ministre izy mbola manany olona rehetrarehetra ao amin'ny senita izy movy azonay atao azonay hoe ekena hoe tsy mbala meme baiko eo amin'ny senita eo izy na dia fa tena indépendant le izy ary ny fahatelo dia alohatsy olona resaka movea no maheo an'ny filohan'ny senita amin'izao fotoana izao dia ampilamina ny fiainam-pirenena zay zany ny zavatra telo ka mangataka aminy raha ohatra izy ka terepanahy hiditra hoe tsy anaiky an'io toerana
izy ko. Zay no